Makafalina indray no ianao amintsika rehetra ny tokantrano amin'ity takariva ity norana antsika ny vaovao makasika ny mety tetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka. Makasika izay vaovao makasika ny tetry ny andro izay dia efa ao anatin'izay atao hoe lohataona mosika amin'izao fotoana izao miampita tsikelikely makany amin'ny fahavaratra ao anatin'izay fotoana izay no tena ahitana ny oram-barotra somary masiatsika mety hatana avandra zany indraindray amin'ny faritra izay somary avoavo jerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany moa ny mety tetry ny andro ary ho an'izay 3 andro manaraka izay raha pitso maraina zao dia misy sisan'orona tandrifondrahona aty amorontsiraky ny faritra Sofia sy ny faritra Boeny aty somary mandraondraona ny ankapobeny amin'iny apahately ny avaratry ny nosy sy aty amin'ny morontsiraky ny atsimo andrefana sy androy aty fa ny ankoatr'izay kosa aloha dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy zany ny oram-baratra aloha aty amin'ny Betsiboka ilana andrefany be ny mahazo ny faritra Sofia iny aty amin'ny tapany atsimo ny Analanjorofo mahazo ny Alatra Mangora ary aty amin'ny tapany avaratry ny faritra Analamanga iny mpaka aty amin'ny faritra Atsinanana aty amin'ny ilana andrefany Avoatany sy ny Avoatany ankoatr'izay kosa dia misy ihany ny tandrifondrahona izay miserana ary torak'izany ihany koa aty amin'ny Vatovavy fito finansy atsimo Atsinanana ka aty Taolagnaro dia ahitana izay orana tandrifondrahona izay ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Makasika ho an'ny vinavina ho an'ny maripana ary dia manodidina ny 2:30 raika amby 30 ka hatramin'ny 2:30 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Avoatany izay somary mafafana hatrany 4:20 ka hatramin'ny 4:30 kosa ny morontsiraka Atsinanana raha toa ka 7:20 ka hatramin'ny 2:30 aty andrefany nosy aty araky ny tahantsika amin'ny sary dia mahatratra 4:30 any Maevatanana any raha ho an'ny Rapitso 5:30 kosa aty amin'ny Antsohisy Nosy aty ary 9:30 aty Beroroa aty. Toy ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia misy hatrany tandrifondrahona vitsy aty amin'ny ilana andrefany Avoatany oram-baratra aty amin'ny ilana Atsinanana mahazo mipaka aty amin'ny morontsiraka Voany Atsinanana nosy manontolo iny Alatra Mangora aty amin'ny faritra Sofia sy Analanjorofo aty ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina moa raha ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 13:30 hatrany aloha ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Avoatany 4:20 ka hatramin'ny 1:30 morontsiraka Atsinanana raha toa ka 7:20 ka hatramin'ny 4:30 ny morontsiraka andrefany nosy mbola somary miakatra kely aty Maevatanana 7:30 degré Celsius mijanona ho 5:30 amin'ny ankapobeny ny maripana ambony indrindra aty amin'ny avaratra andrefany nosy iny 4:30 kosa aty Beroroa aty. Amaranana zay toetry ny andro izay dia ho an'ny talata saika nitatra aty andrefanakolo ny oram-baratra amin'ny ankapobeny nitatra zany aty amin'ny andrefany Avoatany mahazo any amin'ny faritra Melaky Betsiboka Boeny rehetrarehetriny aty amin'ny Alatra Mangora ary mpaka aty amin'ny Atsinanana Vatovavy fito finany ka aty amin'ny atsimo Atsinanana aty tafiditra ao anatin'izay ny Avoatany ny aty amin'ny avaratra andrefana sy aty amin'ny atsimo andrefany nosy no omaina amin'ny ankapobeny. Ny maripana voavinavina amin'izay fotoana ny talata izay dia manodidina ny 7:20 ka hatramin'ny 30 ny mafana indrindra aty amin'ny Avoatany 9:20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka Atsinanana raha toa ka 1:30 ka hatramin'ny 7:30 aty andrefany nosy aty Morondava aloha mafana indrindra dia 7:30 degré Celsius. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary dia manasanao ho manaraka indray veloma tompoko.